Reareanay neny nosoratany Vetsy ny Boary. Ary Liva Lila mamilalaina ponina ary olo-ravaka no anome aina ny tantara. Nandray feo Dezy nanatotosy miary fy. reareanay neny Rehetra izao ny jifa dia hanoanana azy antsika no azo fijaliana mpitondrainao anay telo mianaka. Efa ty akaiky ty lehilahy masina miakatra ny moramanga. Manina mora raha tonga dia antsipy atao anaty lalam-by fetra potiky ny masina. Satria misarotra izao koa ty kely anapahaviny kosa aleo velomikeny ihany nefa todisako menaky ny haiko ve aiza nefa ny avelomako kambana mianaday tsy raha koranga lomaty izy amin'izay sambatra amin'ny fanahany. Mamela amin'izao fahotako izao ny tompo, mamela anao fetra fa tsy fety ho asaho. Fa manatona ilay masina ratsiko dia petra menaky ny isa Nanao eo ry vero ao hoe andao oto fa efa hita izay ny antony tangorona ny olona teo dia ny adala koa manipy ny zanany vao efa bolana ny anaty lalam-by izany tsara aza mba tsy potiky ny lamasinina teo. Jifa tena mahonena io zazakely io. Ka nahonena an'io azy ianao dia afaka ny anininy efa raisy mpitandro filaminana ny andraikiny. Ndao oto fa betsaka ny asa miandry. Jifa hoa dia tsy mba malahelo an'io zaza io ve ianao amin'ny mareny ahy dia tsy tantoko mahita azy mijaly ohatr'izao. Ka tsy zanakao anie io na izany tsy tokony apetsy-bolo anao zany na kely ary. Marary ny haiko na tsy zanako azy ary Jifa. Alaiko taizaintsika. Fidera madoty ve mitapy itsiko na zaza efa narin'ny olona zangany nanamboatra an'io tsy mita amin'izany Jifa. Tahin'Andriamanitra re ianao ry Jifa aza dia manao an'izany. Zaza tsy mamatsiny ange io. Aoka izy mijerena fa tsy mifahotandray aman-dreny mihitsy. Mba fantatra moa ry vero ny sarahako tamin'ny vadiko taloha. Ny Jifa tsy te zaka saritra be dia be. Keny fantatro tokoa izany saingy raha izay zaza ray ve dia tsy ho velontsika ary ny Jifa. Moramora ery ty filazanao azy zaza vao efa bolana io ry vero ka izay ankelezana izay indrindra no hitserantsika azy ry Jifa. Tsy mbola zoany ny mitondra azo fijaliana. Zaza mila fitiavana avy amin'ny ray aman-dreny, manana zo ivelona sy iriary, manana zo itafy, zo isakafo ary zo hianatra. Zangany na mpitondra azo fijaliana azy. Ndray kosa ty ianao. Avy eo zaza vao minono vitanao ny antoka ny solonono amelomana an'io. Iny eo ihany fa rehefa tsy aoriana kely azy dia hitombondray ny kapoaka ary ity zodradradradrainao. Aza dia manao an'izany re ianao ry Jifa. Kapoaka ray ve dia hanahirana antsika dia izay tsika izy dia hatsangatsika ho zanaka. Ny hanangana azy ho zanantsika sy olana amiko fa ny hamelona an'io mihitsy ny raha atao teny rana tsara nga famelomana azy. Keny raha izany foana dia ekeko zao ary adidinao mamelona an'io mandra-pahafenony 12 taona tandremoka mitady aty amiko na ariary aza fa tsy aferan'ny Jifa izany. Ianao no te hitsipona zaza narinako
Mivavatsika roa ihany ny adidiko, mazava. Tsy maninona efa raisiko toy ny zanako ty dia adidiko. Ie, dia tonga avata izy. Mangina lesy mangina zanako neny ndao atsika mianaka. Mangina mampiretia efa reraka ndreny iny. Mbola matitra ihany fetsindry. Marary kosa angamba ty zasy ty matoy milavaniny tia. Ty raha marary ay izay nahita volitsabona azy. Andro mandro mamay be koa ny andriny. Dia rehefa tsemboka be oka monkizay monkizay tsy maintsy hitaraka amin'ny dokotera ndry. Tsy maintsy mamora ny nenina misy na tsisy. Ary manina mora raha mety hiperatra mary azy misy njivyty. Nefa nivoady nataonay teo ambony alitara moa sa mety korangaty mbatambatambazany ty madamo ty fidy azy. Madamo ndre ty fitafy nisy mianaka tao misaringo bordamba. Mampalahelo ireo le zaza eny an-tanana. Mbola maro tokoa nyreny mizaka azo fijaliana toy izao. Mba aizara nray niteraka ny tono zazy tono loto toy izao neny aminy. Tena tsy mitodika marina izy. Madamo oay azafady kia inona ny tadiavindrizay. Manaona tompoko dia manao misaotra indrindra. Miala siny aloha fa manelingely le. Tsara avy ianao madamo. Tsara ava koa ianao. Andry alikalika kely iry zanako madamo zany plakely. Ny anao koa raha ny tena alikalika keloko. Vavikely izany. Ary saika akambana angamba ny zanakitsika sy ianao saika akambana angamba. Eto hoe mba ho raisiko. Ho raiso no ty zanako ty nefa lolotony ingetsy ireo tsy omeko raiso no ny zanako. Mbola maloto velo io. Tena mialatsiny fa tsy mety ka. Tsy mety raison'olona ty zanako ty. Madama mba raisiko zange tsy mpangalajazy. Ina ihany ary ny mbola iaizy anty ramatoa ty. Zanako matio be ty omeko olona maloto velona ohatran'io. Ny zanany ara tsy voakarakara ny akory. Zay atondrianao ry lazaina fa maika ka. Avelao aloha izy akaty amiko tadidinao ilay teny Jesoa hoe aza rarana ny zaza fa avelao anatona. Toa marina voalazany ty. Ve mbola misy olona mahalala an'Andriamanitra ihany amin'izao vaninandro anjakany fitiavan-teny izao. Mahonena tokoa fa ny olona milanja ny azo fijaliana toy itony sisa ny mahatsiaro ny tompo. Tsy manina fa miako avaisiny ty zazy ty. Ty ary izy raiso dia tandremo so folaka ny zanako misaotra ndry kely. Dia tena tsy mitomany mihitsy zanako madamo. Jereo anefa mamitsaka be. Ary dia mamikitra mafy aminao mihitsy nge izany zanako izany. Eto ty amin'izay ka. Mandana amin'izay hono makany amineny ndry tena tsy mety miala ety an-tsandroko anie izy zany. Sao dia mba mpangalajaza ary ty ramatoa ty. Mety manao zavatra hafahafa angamba. Raha tsy izany hoe amikitra be eny aminy zanako. Tafita avy aty amin'eny avy aty ny zanako.
mandana on'le tsy makany amin'iny a. Mandrina moa ny zanako izany. Fa nataony olona tampoka teo ary ny zanako e. Ka tsy mety miala ety amiko ny izy. Izay no mampitomany azy ohatran'iny. Raha folaka natapaka ity zanako ity dia ianao nasaiko miantoka amin'ny fitsaboana azy fa dia efa miteny aminao azay a. Ary lazao izay hitadiavanao afa mainka aho a. Izao madama. Sao dia mba mahasoa anao aty amin'ny ratsan-tanako avy ity. Dre, toperatra mariazy. Kofe mamatotra ny fanambadianao ve dia ahasoa aho ozy ianao? Ie, peratra mariazina tokoa io madama. Saingy amidiko. Io moa madama, mora be ingeny andefasako azy. Tena fahotana eo anatrehan'Andriamanitra izao ataonao izao e. Aok'izay atambatr'Andriamanitra tsy tsarahan'olombelona. Fa hoana fa aiza ny vadinao? Dia ahoana ny heviny raha ohatra ka mahare izao ataonao hoe mivarotra amin'ny peratra mariazy izao izy? Eny, fantatra tokoa fa tena fahotana saingy ny tompo ihany no milaza fa mitadiava dia ahitinareo. Raha tokantranonao indray madama efa rava. Na dia hoe naorina teo ambony vatolampy aza. Mba avidio madama. Fa inona nefa ny tena antony hamarotanao an'izy ity? Tsy izany madama fa maharary any ity zaza-tanako ity. Zany? Raha izany foana aleoko manome volanao hitsaboana an'io zaza io. Ny peratra mariazinareo kosa aza mihitsy izany. Moka tsy mety izany. Fa ahoany? Ka efa voasoratra nefa aoka nareo ireny ho sahirana amin'ny zanaka nateraka reo e. Ataovy izany mba ho fanehoam-pitiavana aminy. Mba saritiavana ohatran'ny ravim-bomanga koa nge ianao izany. Ka ohatrino ara ny vidiny? Izay fantatra madama fotsiny hoe matsabo ny zanako ny vidiny dia izay reo miny. Eny, zaho hoe moa hanambakanao. Reny mitovy aminao aka mahatsapa ny hery firehetin'ny reny rehetra. Miary rahan'ny sandry mitrotro, lamosina folaka amin'ny baby. An'izay le reniko nahitako masoandro. Ary ny akosa, izy ilay ny be dia tamin'ny nanandrana ny tino atserovako azy. Tandremy sao miteraka tsy manambady. Aiza mifidy olomendrika hitatana no avindry. Atsao tsara ny tokantrano hoe ary izay asony ankonana ny masoa. Asa ianao raha mihainao fa malahelo ny foko. Mbola misy reny ve ihany ka sa manary ny menaky ny ainy? Mbola misy reny ve ihany sa manala ny zanany any ekipony tsy ahita anjara masoandro amin'ity fiainana ity? Kare madama, asa tohizana tsoa hoe tsy misay. Tsy natao ampitomany izany ka alahelo miserana ihany. Ao fa piti-PDB reny vidiny ny peratra iny dia izy fidiananao fitafiana ho an'io zaza io e. Aleo mba hadio sy hitafy tsara toy ny zanak'olona izy. Zoany raha teo izany. Etsika ray aman-dreny mantsy efa hita ny fiafaran'ny fiainany. Misaotra madama. Ilay Andriamanitra manakare-pahasoavana ny hamaly fitianao. Tsy misy tokony hisoranao ny amin'izany. Izay hatafitan'io zaza io atao. Aza atao sakana izany fahantrany izany fa atao fitetezana hiampitana fotsiny. Ny azo fijaliana izay lanjainao no aoka ho bainga hivadika ho vokatra raha-pitso. Tazany ny vodilanitra mody masoandro fa ampamelona amin'ny fanantenana ao aminao. Izay velominareo mianaka dia tohizo ny vavaka. Nareo koa toraka izany. Jereo ane tsy miala ty amiko mihitsy ny mason'ilay zanako madama. Izany eo aminao. Mbola taizandray moa nareo mianaka. Ato trano tsisy afo mirehitra. Ny trano mikorontana ambony ambany. Notra rangaminy tsy misy vehivavy ato tranoko.
Soa ndraika mbola nilozanao ny fosa sy nanoko resaka tamin'ny Soa. Izay toetr'izay ange ny tena tsy tiako indrindra fa niteraka korotana amin'ny fiarahamonina fotsiny ange zany e. La ny andro mifampiresaka. Mbola nandeha ny tsena re izay mianaka e. Sady misy zavatra tsara be mividinay mianaka ato a. Lanina amin'ny zavatra lafo vidinay anga amin'ny vola fiantsenana. Efa nilaza nge afa tsy mpamboly voly. Zany ihany ny sarahako tamin'ilay vadiko taloha. Njivo atolory ange io ratsan-tananao misy peratra io e. Vatanao inona ny tanako e? Azoko esorina ve ty peratra amin'ny ratsan-tananao ty lo e? Tsy esory fa tsy misy dikany intsony io e. Mariazinay azy efa navalin'ny taona maroko. Jereo tsara ary ampitovy eo amin'ity peratra vao novidiko ty ny peratra amin'ny ratsan-tananao iny. Ndry Fa inona mampitsamboatra tampoka anao tory Njiva? fa taiza ianao mividy an'ity peratra ty ry vero? Aleo tsy lazaina Njiva hoe olona sahirana ny nivarotra n'ity tamiko. Lazaina indro manko fa makambioka ratsy any amin'ny hafa any. Tany amin'ny mpanamboatra firavaka rery Njiva no mivitianako an'io a. Ary ianao ty tena be rendrarendra. Tsy lafo be ve zao vidin'ity? Ka zay indrindrako nanabangako hividianana an'io vola etsenana ato trano. Ty adalanao ry vero. Maninona e? Peratra tsy atao inona tsy atao inona io ve mividiana lafo be? Ilaiko io matoa vidiko ry Njiva. Ho ataonao inona? Raha zany atezerako zany aloha dia efa tena nariko tany an-davapako mihitsy io peratra io e. Ary eto makaty mihitsy ho arina e. Oka rery Njiva. Oka moa e. Vola be nge nividianako an'io e. Ary aprimo malaky. Mividy peratra vera nga dia atao mitovy amin'ny anahy. Inona nefa ny antony tsy hitiavanao an'io peratra io e? Mitovy tiavana sika matoa mifanambady. Vehivavy mirediredy ty. Andana karakarao sakafo fa tena anao naka. Apirina an'ity vetivety aty hikarakara sakafo re a. Vivandry finjavatra ve sa ahoany? Mitovy amin'ny peratra ny vidiny very mihitsy le peratra napetrako teo amin'ny ratsan-tanan'ny fanja tamin'ny mariazinay. Zay fanja telo mianaka. Nanao zay pretisy fetra zanakay. Zako no atala. Inona moa mbola esako saina amin'izy telo mianaka e. Tsy ahita fika milomana azy menadahany ve fanja e. Dia iray trano tsy vita ninina fotsiny zany ty tsikaseenao. Ny mitaribady tsy lasa bodiontra angery Njiva hianatra eo anatrehan'ny fiarahamonina. Raha resaka raharaham-panambadiana aloha dia tsy miditra amin'izany aho. Andray afo nandoro ny lambako navy tamin'ny mariazinay sy le vadiko teo aloha. Zao rangako tsy vitatra amin'ny divorce. Manirikiriky. Zany mba fisainanao nery Njiva e. Dia tsy mba manana fo mangoraka kory ianao tamin'ireo zanako navelanao dia izany reniny rery. Ka izy angany terena nanamboatra an'iny. Sitrapo ary vokatry ny fitiavana. Aleo mba sahiranao koa izy amelona azy. Hatran'le raha matoa nivarotra peratra tamiko indray andro ty tamity. Efa mba madiodio kosa izy mianakako. Efa mitafy akanjo madio ny zanany. Niraisy ny reniny tokoa mitoro-hevitra nomeko azy. Aleo asaina janony Njiva ny fiara dia iresaka amin'ny aka. Njiva, aleo mba mijanona eo ny fiara fa iresaka amin'ny tsiramato itsy olona tsy fata-piaviana io ko. Ndao ande anatanao any am-piangonana fotsiny angia dia iverina ry vero e. Mbola andany fotoana eto indray eo amin'ny 10 minitra eo fotsiny ihany ange ny iresahako aminy. Ary angana ary ianao any ka vetivety ahy e. ty dia vehivavy tapo mihitsy. Olona ohatran'io raha nga mba iresanako. Marikiriko ana mijery ny zanany aza. Izy mialaka fa tsy ianao ve le madama ny vidin'ny peratry ny iray andro iny? Tsy tadidinao tsony angamba e. Ka nandeha irery ange ianao tamin'iny sady tsy nitondra mpamily e? Tsy mpameloko iny fa vadiko re a. Ndao nareo mianaka mandroso ao anaty fiara dia miresaka. Ko aleo etrehany ka fa manino so dia nahirana mivadinao io. Sady izay mianaka koa nge mainka ho any am-piangonana e. Andao rehefa tsotra be io vadiko io e. Ndao ary nefa aleo re izay mianaka iverina fa mbola maika ka maika foana.
Sotomoko mihitsy ianao hoany rehefa tsy handeha. Tsy maintsy miresaka mivadiko ianao. Andao? Ka moa madama, asa sotoana ohatr'izao re ay e. Ka aleo izay mianaka andeha fa tara. Vero mbola tsy vety avy ny resakareo e. Avelako eto anao fa entiko ty fiara ty mandehana re madama fa ohatra ny teny efa miantso anie le vadinao e. Andao no rehefa aterina any am-piangonana nareo mianaka sa hiaraka hivavaka amiko? Za mihitsy angamba ry Vero no andrasanao eny maika aho afa taperiny resakareo. Mba andraso kely re enao koa dia sarotiny ohatriny nenina. Idinako eny mihitsy ty rehefa ela loatra. Ka ho avy ahaka anao eny ry Vero fa ela loatra. Ino ny vady madama fa tamy. Ka veloma madama. Andray dia lasa ve enao e? Andraso moa e. Andraso. Menatra ny vadinao madama. Veloma e. Fangano anao ratsy menatra. Vehivavy inona re zany sarikenako izany. Enao ty dia lehilahy tsy mandinika mihitsy rinjiva. Manala baraka ohatriny inona. Izay sitraponao akory no atao. Ny olona mbola tsara resaka ny kotabaisina ohatriny inona. Zao le olona nitsoaka noho ny adalanao. Ny tenanay aza endry akamanareo ny efondrakondrafana. Lalana jereny e. Andreraka lehilahy lehibe tony mbola manao fety fitenim-boto ihany. Hafa misy tony vehivavy tonika. Enao angamba tsy manana reny niteraka rinjiva. Aza dia manao fanontaniana daladala rery Vero Izany? Fa heverinao izy re siny be mangarona hitako masoandro. Ka mafy loatra ny fankahalanao ny reny mitovy amiko. Fa iza tokoa ny reny niteraka anao io e. Ka ina moa tokony rareko azy raha ty ahy izy tsy nandevona ny nofony any ambany rangolahy. Dray tsy fampirafesana natao amin'ny papa venona amin'ny ny tena. Avela ho any zany fa tantara efa mivalina ka. Niditra ndrainao ihany zany namono ny reninao tena. Vady mariazy ve dia hitsakitsahana. Lehilahy tokoa ka tsy mba manana fony reny. Ny reny no nitondra ny mafy sy ny mangidy indrindra. Vao manomboka mitsaika ny zaza ao am-boakany ka hatramin'ny hitondran'ny tokantrano. Toetra n'olovaina tamindrainao tokoa ny ianao rinjiva. Vao profaratsiansa tokoa fa mitombina ny fisian'ny hérédité génétique eo amin'ny olombelona. Dia falerenao manakina ary tianao tsy azona taranaka. Moa tsy izay mifanirianao? Tsy izay mifanirianao? Satria njiva tsy te hisahirana amin'ny fameloman-janaka. Lehilahy kanosy ianao e. C'est vrai. Tafaraisa medalitsika fa aza mifanakihana. Ary zao foana tao ny fifaneraseranao amin'ny vehivavy iny. Mazava? Natao hanavitra ny reny mitovy amiko ary njiva. Noho izany tsy voasakanao amin'izany dia toy izy hitako. Mahita an'ity bulletin de notes ty sady avec mention mihitsy ty fanomezana omeko azy amin'izao fankalazana ny tsingerin-taona naterahany izao. Andraso fa hafeniko aloha. Prity, fa taiza nidirandrito tsy hitako akory. Bon anniversaire maman. Misaotra kely zanako. Etsy aloha finiko mihitsy maman e. Azabaina aloha fa nahatratra ny anniversaire dia oka izay na tsy fijaliana lanjay maman fa ho toetra fiakarana ho amin'ny hoavy reny. No ary Prity zanako. Ny azo tokoa ny vanoko lakana dia ny tanana ny reny tsara. Indri le raha nitonga aina ny tsimoko atao akiboko dia tongolombelona. Tovovavy rindra izao ary isan'ireo avaram-pianarana. Avaram-pianarana tokoa satria tsy ny kely soroko maman nandefa anatin'ny an-tsekoly. Maman, inona mafanomezana omeko anao amin'izao anniversaire anao izao? Ndraso aloha akopy maso maman dia ndraso ty. Ouais, Prity, ton bulletin de notes? Yeah. Andray sady avec mention
Nisondra kilasy terminala zany ry izao. Eny tokoa ry maman. Hatray misaotra anaka. Tena sambatra manana andry. Fiona indray moa mampitomany amin'ny maman amin'izany. Aza salovanina ranomasy moa ireny fankalazana tsingerin-taona nahaterahanao ka. Ranomasym-pifaliana ihany anakany raha mba teo mantsy. Iza ry maman? Ka i masera-mpampianatra indry ireny saika ho lazaiko hoe. Fa manina tokoa moa za ry maman nataonareo vavy tokana fa tsy mba nisy piraitam-po raha mba fantatro mantsy ry piraity nisy kambana taminao fa natsipiko teny amin'ny lalam-by Moramanga 40 taona lasa. Senjoara fantatry indry izany. Maman? Fa mazary indray ianao maninona no ohatran'ny malokendrika tamiko teo sady tsy valia maman akoatra ny fanontaniako ina tokoa no ny fanontaniandry teo. Tsy izany re tsy fa lasa tany amin'ny fetin'ny taranaka kalazainao fiangonana amin'ny alahady ho avy izao ny saiko fetin'ny taranaka? Dia sika sy maman re izany ny taranaka izay amin'ny oko? Indry koa dia be vazivazy. Fa maman aloha mahay manodinkodin-dresaka mihitsy Rofina ihany ho maman ny anambady. Efa miliandra ilay santroka nge tsy anambady sonina ary tsy hiteraka. Everindry fa mora moa ny entin'ireny mpianakaviana. Efa fantatro na izany aza tokony anambady ihany maman fa tsy ampy fitiavan-dray ato tokantrano. Anko izao samy mitondra indray ny tany ampianarana daholo ny ankizy rehetra mba hanatrika ny fizarana bulletin. Izany efa nangasy azy fa tsy nanana. Fitiavan-dray? Ataoko. Fa tondrina nefa fitiavan-dray raha izany ange ka tsy ilaindry akory ny fanehoam-pitiavana nataoko amin'dry ireny Andray ry maman tesitra tamin'ilay teniko teo angamba izy. Miala tsiny maman raha natesisanao ilay teniko teo Ka ndry manafotoanako. Oka re izay ry maman ary avy moa eto sandroko aleo fa esoriko ny volo fotsy maman dia mba tatarao angano ohatrandreny fahiny ireny ka. Tovavy be io koa ve dia tatarana angano Zay maman. Ndry lasa mipitrapitra ilay zanako raha vao nampiakapio taminy antsoko ve natona tesitra taminy raha mananontany mikasika andrainy izy tozolo ve izany eny tsy fidy miha sara mba misy reny ihany mizaka ny mafy toy izao mahazo azao niangaviko ianao mba ilazany marina ny mahakasika andrainy fa tsy anafana ohatran'izao ataoko izao. Kutalu raja rabara para psifukwe reultira subara rafi Tafita sy ny mamono tena mampanazoto vao 12 taona monja tena mamolava. Ny fitezana avy amiko ve sa avy amin'ny jiva no mahatonga azy toy izao efa tonga tao trano ve rabaina ry mama ary efa barary me vola mama sama mikitra karabany tsy mety zany fikandrabaina zany dia reny niteraka anay ve dia vela hiady reny amin'ny fiainana tsy mety aizy ianao rabaina hoatao anevitrao fa tsy mazavy ty resaka ty Tafita marenina re ianao mba mahaiza miaina moa tain'Andriamanitra ianao ferao koa zany miraisy kobakoba amin'ny drabaina mangina ho ahy ianao
Ay, kakupakisa sara renareoko. Velecelar Tafita. Verele bantkele. Tena cerai mande titer. Rabena. Sode cerar luta kuse. Rera kun batlas le bantkele. Mum kasandra. Ceraran Rabena. Ceraran. Tena chimchidore tararaka kuse rawa. Aiza rosuray fa mbola tsy fery valo amby folo taona re zay e. Aza dia manao ranomasy toka rery Tafita. Mamenatra raha mba misy mandray any anananany. Jalo ho azy zarakareo. Ohatra ny kaboto rery veranga. Tena mijaly. Tsy taka zarak'olona rehetra. Rabaina! Meo amin'ny mamany volan-doavany ofatrano. Ny ofajiry koa nge mbola sy voaloha e. Amin'izay sakafo tsy zaro. Vaty lazo mafy dia mafy. Tena tsy rano kosa Rabaina. Aza hodira farina ragaza eny e. Zary ve mba fitiavandray aseonao aray? Tafita, tahin'Andriamanitra ho ianao marenina. Any marina ny any tomaniko eto ro mama. Manao tsinotsinonany neniko nahitako masoandro lehilahy io. Tsy mahatsaparifiry ny tena entiny reny. Mbola mankina ihany verao reny raha lona zany a. Tsy matahotra an'io lehilahy io ary mama. Raha tera behivavy koa rety e. Tafita, za miditra ao amin'ny efitranonao ianao. Mengavy ianao ry ary Tafita. Za reninao jerena. Avelao ajaka demokrasia atao amin'ity tokantrano ity ry mama. Ohatsy efa reraka mama amin'ny fitadiavana volam-pandehanana ity tokantrano ity. Raha mbola tsy mitaraina reraka ary Tafita dia aza korontanina ny rainao a. Aiza koa re didy entiny Rabaina re. Motsy ny ray mpianaka vila no fitaratra ao anatin'ny tokantrano. Loatra ianao neny tena tsotra. Raha ny sitrapoko dia efa ely io lehilahy io niala tato anatin'ity tokantrano ity. Rainao ange io Tafita. Na raiko azy io rehefa tsy mety ry atao dia tsy maintsy anarina fananarana natao an'ny rehetra. Na ray aman-dreny ianao na zanaka ao anatin'ny tokantrano. Oka mory Tafita, mipetraha ianao. Eny e, hipetraka tokoa ary angina satria neniny angavy aho. Tafita, efa nisaromako ambony latabatra ao ny sakafonao. Mandehana amin'ny sakafo ianao fa mangatsiaka. Fa ihany fitiavandrery. Mama? Eto fiheloka ianao. Oka mihitsy aloha fa mamofona toka be mihitsy ny vavanao ka. Pakely le fidiry Tafita. Sady mikata be izy izany. Laza mpanao batilazy be moa dia azaka sy mba mikata be ohatran'izao. Petra tsara. Manara-maso ihany no azony lahatao. Ary andeha hibosy angamba izy izany. Ohatran'izao tokoa izany laritra fitara mba tsy misorony mamany tamin'ny fianarana. Inona koa azy ny anaran'ity banty masoa e. Sao dia mpanendaka azy ity. Jereo anisy mifandrafandra ny ahy. Ny akanjony amin'izany maloto sy misy jerena azy. Oay, lasa nindrivotra ny kasketiko. Ahoana ny fomba nenjehako an'iny? Aza misahirana manenjika an'iny rehefa aleo alaika. Sao dia tsy mety. Tetsaroko indray. Dia mba satria fa tsisy akan'iny intsony raha lasa andrivotra eo anie. Sady manendrika an'ireny mihitsy ange ty satroko ty izany. Izany ve?
Ianao koa misaotra. Tsisy fisaorana. Maika ibosy angandry izany? Ie, miditra amin'ny sivy za io. Misaotra indrindra. Bandiko moa ty tsy manana moto anaterana andriko. Tandre ihany fa mbola tsy afaka e. Za nge tsy niteny anao hoe atero e. Ianao koa ary ty efa nisairaniko nanenjika ny satrokiko. Andraso aloha e. Ty mba misy gala ataondriko ty. Ohatra e. Ty mbola hanome vola koa ve ianao? Anka nitazomy ny fidiananao zikazy. Ny fidianana sora indray manana ka. Efa nomeko ataonao gote iny dia raisy moa e. Fa koa ty bandy ty ka. Manambola omenao izy nefa tsy manambola fidianana savony. Maloto zany e. Ary sao dia mba tetika ataony ary zao. Fa hono a? Inona ngany asa ataonao io? Mamenatra ihany ny laza azy amindry. Fa nga saratsy mpanendaka ve? Na sapa-maky trano? Kose tsy zany tia. Raha ny tena marina dia manao batilazy no asako. Batilazy? Miandry fiara fitateran'entana izay tonga eto dia mitatitra n'entana ho any amin'ny tsena. Fe ilazan'izany koa ve dia mahamenatra. Rehefa tsy mangalatra ny an'ny hafa ianao dia izay ka. Fa hono a? Kilasy fa firy tokoa moa ity? Kilasy de terminal. Mbola samatra indray manana ray aman-dreny hanosika amin'ny fianarana. Ny tenako ange teo amin'ny kilasy primaire ny janony. Ndre nga ity izay hoe ray aman-dreny mahavita manosika amin'ny fianarana e. Ny azo ao ny reniko mba mampianatra ilay reko fitsoaka didy indray mitsotsotra no any. Zaka ny azo fijaliana ireriko io zany ny reninao io. Tantara lavabe ny amin'izany tovolahy. Za koa mbola maika hianatra sao dia tareto. Raha mbola hiantsika dia ho tantaraiko anao ny toy an'izay. Fa ny afatra kely aminao dia izao e. Mba ajao ny renina ahitana masoandro. Ninona fitiavan-dray dia tsy asolo ny fitiavan-dreny izany. Efatra ny amboka mantsy ianao nitondrano mafy. Eny tena tsapako tokoa aloha izany. Tsy mampidi-boly dada. Neny no mamorona tsy misy ao an-trano. Mampirafy dada ineniko maty vono. Marary ny kizy dia ineny ihany no mipopopopo makany ampitsapa. Maninona moa raha foanana mihitsy ny lehilahy eto amin'ity tany ity. Dia ianao koa izany isan'ny foanana amin'izay. Aleo foanana any e. Amin'izay tsy misy intsony ny ray mpitsoaka didy. Tsy ny ray rehetra kosa nge mpitsoaka didy e. Fa misy ireo ray efa zatra manimbasimba ny asa vehivavy. Angatadalana aminao aloha fa mazotoa. Eny ary dia mirary soanao lasa olom-banona. Ny fianarana no fitaovana entina mandresy amin'ny fahantrana. Karakara sakafo androany fa alady dia ho karakaraiko tsara ny momba ny lary tafita. Tia ny anjara sakafony lery. Aleo hidina tsara aloha mivaravarina so misy mahita. Arotsaka ato anaty sakafony tafita ty pozina mahery ty. Efa voaomana ve ny sakafo ny jiva? Vero. Efa tonga ianao? Tao ny rava aloha. Ny ravaina aloha mihitsy ny fivavahana fa mbola hitsidika tokantrano maromaro mopera. Ary sakay anga iny tananao iny? Siry ty e. Napiako sirany hafa somary natsatso. Raha zany omeo aty koa apiako ny anako. Mitovy fitiavana angetsika e. Sira tsy lanim-behivavy tony e. Tsy mety aminao. Nanomboka oviana koa ny sira tsy lanim-behivavy izany ry ny jiva.
Lava kely koa nge izany tranony izany. Aleo dorany ty poziny ty fa ho hitany raha vero. Efa miinsista be kala. Manimba tontolo iainany tomfonitony fa aleo dorany. Enao terin-jiva dia mahatsikaiky mihitsy ka. Ninona? Andao ataony vavaka dia hisakafo ka. Tatavita nge mbola tsy eo e. Efa tonga dia hita zary sira tsy lany be vavy zary ohatra zava-baovao eto Tarary izany. Anao dokabarotra zary mihitsy no teraraina pitso. Efa dorako le tsy mifonony andramo io sakafo se io fa efa nasiako kely. Andramo fa milay ohatra mama zary mama. Fa ino ty ataonao tafita? Jereo fa very daholo ny anjara sakafonao. Vaky tsy nisy niraisana mihitsy le vilia. Fantatro fa mamo ianao. Nefa naisany azy aza manimba entana ohatra ny sokosy. Tena very marina le sakafo ny tafita nasiako pozina teo. Ay aloha lahy nefa tsy maintsy ho tratrako ihany atsarinazy. Tsy mamo ro mama fa te hanimba entana fotsiny. Hitareo fa mitatakoloka hatramin'ny drabainina. Vazotona reo fa efa very ny anjarako e. Ariva ray manoana. Mino fa sy maman'le sira tsy lany vehivavy io ka matsiro sakafo nikarakarain'ny maman zany So tia. Androany aho tonga saina ry maman Ahoana? Ke misy olona mahatsapa fitiavan-dreny mitovy amiko koa any ho any. Misy tokoa e. Saingy vitsy angamba. Fa izaki izany? Misy ihany ry maman. Ndre fa manina no miseto e. Ka ohatra mampalahelo anany izay tovolahy izay e. Fa olo tindringa? Maman koa. Raha malahelo azy ane za tsy midika hoe tia azy akory. Asaka. Iza malala. Voajanahary eo amin'ny olombelona mantsy izany. Rehefa tianao ny olona ray dia mahakasika anao daholo izay mitranga aminy. Izay ilay atao hoe fitiavan'olon-droa fa tsy mbola maheno ny fitiavan-dreny rehetra izany. Fa raha hitantarako ny ampahany ny fiainana ho maman dia ho gaga fa mitovy amin'ny toerana misy amin'ny toerany. Ren'olo nanosika azy tamin'ny fianarana. Rehefa taty aoriana nefa dia voatery esorina izy fa tsy araka io reny intsony ny fianarany. Izay kely vitany sandra ny sisany nentin'ny mampivoatra ny fiainany. Dia hita maman manao an'ireny batilazy ireny ny asa taony. Ay, andray. Tena mampalahelo tokoa izany. Mampalahelo mihitsy aloha e. Hafa ihany nge rehetra ny olona nahita fianarana eo amin'ny fiatrehana ny fiainany. Eny, ekeko ny fantrana. Fa ny saina enti miatrika ny fantrana sy ny paikady enti mandresy kosa dia manana tombony kokoa ny olona nandihy sekoly. Ampianary ny zaza fa zavely ho tsy ampy solaitra e. Izany ane anaka no antony kirizako na mpianatra anao na dia sahirana azy e. Fa hono dia io manao batilazy io ihany ve izany no asa taony? Hita maman. Tsy hitako e. Ny amin'ny maman koa izany. Kefa fahazaran-dratsy indrina miteny an'izanyko. Toy izay. Dia samy manao batilazy izany koa any asa taony. Le mitaona hitan'ireny izany. Teo amin'ny kilasy premier hono izy ny ala nianatra. Mety amin'izao mampianatra ohatra. Mampianatra? Mba anaty fotonteny kosa izany ry maman. Samy mpampianatra izany ange izao no tena mijaly. Jereo fotsiny izao mpampianatra eny akasy fa mitokona amin'ny tsy fandraisaka rana. Dia angazany ihany fa ny mpampianatra eny amin'ny CEG sy ny lycée azy ireny mitokona avokoa. Ka ny fampianarana mihitsy ene rehetra ny faralandra raha eto amintsika e. Avy aiza nefa moa ny andohan'ireo manam-pahaizana rehetra ireo eto amin'ny firenena. Mpitsabo, mpampianatra, mpitsara, ingénieur. Fa hono aloha e. Fa nga dia tena matanjaka be izany tovolahy izany. Izy aloha somary bokiboky nozatra izay ihany e.
Tena matanjaka moa izany e. Sao dia mpanendaka na mpangaro-paosy mitandrika. Diso kosa izany ry maman a. Olona mitady amin'ny famarinana mitovy amintsika ihany izy fa mifitafiany fotsiny no maloto sy efa rovidrovitra. Paiza loatra izany tovolahy izany. Tena be ane hono indray ny raha fitantarany ry maman e. Tany aloha tany ao nefa nanambady azo niteraka io rainy io vao niteraka azy. Lehilahy tsy fakataranako izany a. Raha izany no mionaniko dia omeko ny afatra sahaza azy. Teny an'izany ho any maman e. Fa ndray niteraka azy nitsoka dita aza tsy mba hita an'izay masoko akotroko. Fidino amo e. Marary ihany fa zakaina rehetra. Maman aza nazaka dia izany reny izany fe ozy izy maman tsy azaka ka. Samyreny ihany ange. Fa tena tsy hita mihitsy ve ho azy izany ry maman misy an'io iray niteraka io hatramin'izao. Indray pirety fanontany makasika indray. Ina reny valoko hoe ndry manontany aho dia averiko amin'indry indray ilay fanontaniana hoe iza no navita andrehatra izay. Ny fitiavandray sa ny fitiavandreny? Izay indray maman fa tezitra. Reto andoam-padriana rapainy reto to zavatra mifono sasy tony izany le nilazainy rapainina hoe sira tsy lany vehivavy ary hoe andramana tao amin'ny loka sady mety matsiro angambe miako ange voadona ny anjara sakafoko tamin'iny dia tsy nandre an'izay tsirony aho milairangady fa aleo alefa ato anaty sosy apangotrahana tsara ny menaka anaovana sosy azy miaraka amin'ny voatabia sy tongolo. Mafana izay ka ary aloha rotsaka amin'izay. Tapita maman maman koa nga manaitra. Maninona e? Zao tsy voarotsaky ny olona ny sira tsy lany behivavy. Hoe jereko tsy tiandray ve ilay sira nolazaindrainao e? Teo andoam-padriana andrapainina mihitsy teny hitako. Aleo aloha arotsaka fa mangotraka loatra ty menaka ty. Tafita vakio tsara hoe io soratra amin'io ohatry ny manjavozavo ny masoko manko. Oay le ty manino saika manty areniko na aminona le izy da dia inona loatra ary no antony mama. Raha mba fantatrao mantsy ry Tafita fa tsy zanany naterana ianao fa nitsimponina teny amin'ny lalam-by manoatoana ny fiainana ianao hoe anokame faratra amin'ny fanapoizinana azy. Tao tsy mamaly mama. Inona ho any no antony izao fanapoizinana izao? Izy raha ianao no amaly ianao izay antony ry Tafita. Efa hitanao tsara angamba ny fikelezako aina ho anao. Tsarofi tsara fa tsy misy mahafoy ny aino an'ny zanany afa-tsy ny reny. Eny fantatra tokoa izany. Ary mino fa tsy avy amin'ny mama mihitsy no antony izao. Sotran'Andriamanitra isika fa mbola tsy voarotsaka tao anaty sakafo ty poiziny ty. Ty poiziny ty kosa dia risiko tsara ho vavolombelona izay iseho rahampitra. Mino sy manantena fa ho tody eo ambavahadiny marina. Mino fa tsy maintsy ho hita pety amin'ny manodidina ity ny tovavy. Ora ohatr' izao ny fandalovana eto amin'ity toerana ity. Zanak'iza loatra re ny tovavy iny. Tsy manandray olona izy fa le reny mitondra 7 volana kibo no manosika azy amin'ny fianarana. Mofe tsy mitovy ny fiainako ihany izany. Ary izany mbola tsy mandalo ihany. Ary nary nytonatonana an'ilay Carla io ity. Ary tsy manao batilazy izany le ty fa mirenireny ity.
dia anary teny ety amin'ny arabe koa lara zao no mitoy. Aleo iarahana maso ataony. Miandry olona angamby izy izany. Tsy mihevitra izay asa fa mandany fotoana amin'ny zavatra tsy misy antony. Tara marina. Aleo somary andeha mafa sao dia ampany ity ny surveillante eo vavahady ka tsy ho tafiditra eo ndre. Tena efa latsaka fefany amin'ny sivy maraina marina mafy. Vita amin'ity ilay tovovavy nandasany lavitra vita. Aleo arahana vetorina dia tapenana ny masony. Inona no ataon'ilay Carla ty? Sao dia mba hanendaka no ataony ety e. Jereo fa arahan'ilay reveorina ilay sipakely. Atahotra ny lahy letsa tafitaka. Izao tokoa ve ilay hoe zaza nitsibonina teny amin'ny lalam-by e. Inona no ataon'ny larin-jiva? Anavitra ny zazavavy eo raha endahany sa hitaza-potsiny? Aleo tsy hetsika ato anaty fiara aloha. Kay, vonjeo! Misy manampina masoko, mpanendaka! Tsy mpanendaka vilivily tsy tadidindray ve za? Ilay tovolahy ndresaka tamiko indray andro iry ianao e? Fa manina kosa manao sangaratsy mahery. Ary aza tazomina mafy be ohatran'izany ny tanako fa mamenatra olona. Ndray koa dia efa sarika enatra. Ao ary fa isoriko fa voaramena be ny tarehindry izany. Inona ary sa mahazo anazy izany? Marina tsy mitobotoboka be foko. Anjana tsy mety ala nefa ilay tovolahy. Olona tsy fantatro ity ka. Lasa mangovitra trano lohaliko marina mafy. Ary toa mangovitra ny endry izany? Matahotra. Mihevitra fa mpanendaka ianao. Ka aleo andefa sao dia tareto. Fa hoaiza sady ndre? Avelo ny tanako fa aza tazomina ka. Menatra ho azy afa esory. Tsy mahazo mandeha ianao raha tsy fantatro ny mombamombanao rehetra. Na ny anaranao aza ange mbola tsy fantatro akory. Tokoa moa. Iza ary aloha ny anaranao e? Dia mba esory moa re ny tanako azafady dia aza mpanjinina be ohatran'izao fa mba mahalala menatra. Dia koa dia efa sarika enatra. Za ange tsy ninandry e? Ka menatra anao ako. Iza aloha ny anaranao? Tafitanao anarako e. Anarana tsy dia tiako izy io fa anarana ohatran'ny manesoa zany. Dia faly mahafantatra ny tafita ry ahy e. Ianao kosa nahoana koa moa lazainao fa anarana maneso ny tafita e. Izay ange safidin'ireo ray aman-dreninao anao e. Ka tsy tiako koa. Maneso satria anisan'ireo olona tsy tafita tamin'ireo tanjona nokindreko ny fianarana, ny ala tena ny asa tsy mendrika. Aleoko kokoa aza atao hoe fetrano anarako mba ahafahako mionona fa izay ny fetra farany. Raha fetra indray anefa ny anaranao dia tsy afaka mihoatra makany amin'ny tsaratsara kokoa ianao. Ka rehefa tojo eo amin'ny fetra tsy azo ioarana dia efa tojo eo amin'ny tanjona iriko. Tsarovina efa fa nilanja miakatra ny fiainana ary tafita. Ny andresy ny fiainana amin'ny tanjona. Ny tena fahombiazana koa dia mifandresena ny olana. Eo amin'ny fiainana nefa dia ny fahantrana ny vady misakana tsy fahafahana mihoatra. Mitoetra ao amin'ny olombelona mandrakariva nefa ny finoana sy ny fanantenana andresy. Izao fony kilasy de troisième dia tsy niala tao am-bafako ny hoe mbola ho avy ny maraina. Tsy ireo fa hitsidika ao am-baravaranao ny tara-pazafana lefa amin'ny masoandro ny palika e. Sady tsy mahandro izany tsika ary tafita fa sahirana fotsiny a. Dia ny feno fankahirezana daholo ny ambaran'ity tovovavy ity. Hitako amin'ny endriny fa olona be fikirizana tokoa izy. Olona te ho lasa lavitra ny fiainana. Ny fitiavandray tokoa no hitako tsy ampy aminy. Manjindre tsika lefa nitava ny hery mampivelatra ny lozo milofika vao maray. Ohatra ndre toa mangano hoany ny masony tafita fa maninona. No le teniko teo ve?
Tsy noho ny teninao fa noho ny fanontaniana mikikiny saika. Zareo amiko ary dia amaly ianao e. Nahoana ary ny nataon'ireo ray aman-dreniko tokana ohatran'izao e? Nahoana tsy mba nasiany mpiray-tampo amiko teto tany? Nahoana ihany koa? Oaka izay sy tafita. Fanontaniana mety efa mivantana aty amiko koa izany. Ary fanontaniana efa napetrako tamin-dreniko indray andro ary fa mbola tsy mivaliany. Tokana tsy manana mpiray-tampo mitovy amiko koa angaha ianao? Mira zotra ny trangam-pianana misy eo amintsika sy tafita. Raha tianao ary dia ndao ifandray tony mpianadatsika e. Mpianadanongo sendra fa tsy nateraka ireo ray aman-dreny. Ifampitondra ohatran'ny mpianada? Fa inona no nampivaly mainty ianao tampoka teo? Tsy mety angaha? Totsikiny saiko izany hoe isika hijanonao mpianada izany ko. Efa fantatra ry tafita. Nazaho koa zany mitoraka izany ihany e. Saingy tsy mety fa tsy fantatro mazava ny fiavian'ireo ray aman-dreninao. Raha mety re dia aleo hijanona mpianadako sindra ihany tsika e. Izay ny fetrana. Tia sipy izany no ankiziny Lery. Ary nazaka sipa manjakely Lery tsy dia hita ary tovavy. Marina Johary mitafita amin'ny lalam-by kondira vao mitondra vohoaka eo. Leo hiala fa mbola maika hiasa. Raha tsy diso mieritreritra dia fiaran'ny rabainina ilay randaro teo iny. Inona nefa no ataony aty amin'izao olo izao? Tsy tokony ho any ampiasana ve izy? Ary fa maninona ianao no tsy nateny intsony? Sa nalahelo tamin'ilay teniko teo ve? Mbola misy anjara lala sy any a. Ieny ekena raha izay no marina. Oay, ny fino mafy be ny tanako dia mety sapety atsandroka izy. Ohatran'ny lasa fahafabe koa nefa zazany. Tiany azy any nefa tsy sa. Tafita, miala amin'izay ka. Dia aza finina ohatran'io ny tanako. Avelao any dia fataza. Masotoariny re. Dia mandram-peona indray e? Veloma ary e. Fona izany tovolahy mamonena amin'ny prety izany. Olontiany fa re. Mino fa tsy olontiana kosa ka. 12 taona tokoa izay nampitondra injiva azo fijaliana. Tsy tiako hanaranaka amin'ny prety izanako izany. Nanariko tsara izy mba hitondra tena amin'izao fatan-drano izao. Mba tsy ho zaza tsisy siray ny taranany Amerina. Tena fahoriana manitsy teto tany anie izany hoe arian'ny ray lalaka izany. Raha mbola azo soroana aloha no miteraka tsy manambady dia aleo mitandriny. Mijanona ny ankizy. Tsy ampy ny fitiavan-dray. Makamakena vera bainina. Enona ono vaovao malaza ao anaty gazety eo. Firy ny olona matin'ny fanapoizirana ara-tsakafo. Sira tsy lany behivavy 4 taona izay izao no tonga eto an-tanàna bainina. Dia tena tsy ovatsony mihitsy veletsy lary tafita amin'ity fomba fiteniny laty. Rabainina tsy misy farany. Mahajao ihany letsy ny ray aman-dreny. Aza reo tomany ajay loatra izany rabainina. Raha teo ajain'ny olona ianao dia ajao aloha ny terarao. Fa taiza ny hitany latsina anaja teny? Body fanina. Manao fika mafy be koa ngenareo zany. Zao Inona? Vario aloha ty fahatarity. Inona no ndraikitry ny ray mpianakaviana ao anatin'ny ankohonana. Fanontaniana dalany an'lahy. Mba anontany an'lahy koa ary aho. Inona ny andraikitry ny ray mpianakaviana ao an-tokantrano?
aza manao fitiny tanila letsary tafita. Raha raikitra reny aloha efa hita rery atao trano reo ko inona ny anao kosa out. Fa nyreny lahy mampidi-bola ampandehanana nyity tokantrano ty. Mazay gerao Rabaina, mazay gerao. Ohatry fantatro daholo ny vola miasa tao anatin'ity tokantrano ty. Any mamadolo na hofatrano na hofanjiro ny sisa tsy voatarisa. Rabaina kosa tsotsotra amin'ny volana. mareny lafa ilaza sakaizany lalambiko. Ora tsara hoe papa. Oy, ty vavako mandeha ho azy marina. Zay avelona lekalakely ho atao e. So dia arina any amin'ny lalambiko ny taranaka. Zay vao mitombona ny eritreritro fa tena Rabaina tokoa le tazako nandalo anay sy le tovavy. Aza tety ianao Rabaina fa veliko soma tsara na zanak'olona iny. Tsy nateraka ampijaly taranaka izay. Mbola kely tokoa izany fitiavan-dray izany raha toa anao izao e. Satria nahavitany lahy nyreny lahy. Na indreniko iny nyrereko. Ary mbola tsy nisy olona raha vita ry izany teto ambony tany. Tona sy volana kibo, vola damosina ny baby, niatra ny tsy fisiana, indrindra fa niditrako. Aiza ho aiza amin'izany moa mba hadidy entinao e. Mareny lahy e. Hoe nambe folo taona lahy dia mamingavinga ray aman-dreny. Ary tsy matato demokrasia ka Rabaina. Olona tsy voavaly raha hoe rehefa anotaniako e. Firy ary olona matin'ny fanapoizirana na sakafo? Mbola tsy nisy iltia. Satria tratra no pozina sakanapozirana. Atsy aoriana atsy angamba dia ilay olona manapozina mihitsy no tratra. Raha mailaka ampitandro ny filaminana. Ny olona kendrena ho pozerina mihitsy no atratra ny mpanapozina. Dia izay le hoe elona ny toratoroana ka tratra ihany. Manana tsindramandry angamba le karlahy ty. Ay tadidika. Tsy hitako hoe andoam-pandriana tsony le ambona pozina. Tsy tonga saina koa mametrapetra-ponako. Ary tena le tiany nakazy zany. Tiolane. Tsy vahatena Rabaina marina. Andriamanitra ihany ny tompo fofonain'olombelona e. Izy namelona dia izy maka rehefa tonga amin'ny fotoana voatondro. Adalany izay te handahatra. Fa inona mihitsy ny tiany lahy tongavany? Zoko ange mandroaka ny lahy tsy hipetraka atao anatin'ity tokantrano ity e. Valio ary ny fanontaniako e. Iza no mandoa fatrano isam-bolana? Jerao sa mama? So jerao no tokony hiala tato Rabaina. Zany ray ny roasy ny lahy. Fa inona foana izao tabatabana reo mianak'izao? Mitodika aty an-trano daholo ange maso ny mpandalo rehetra e. Io tonga dia roa hiala tato Rabaina io e. Ianao ry mama no manam-pahefanandroaka azy a. Tsy mila ray mpialangalana didy a. Henonao tsara zany vavanjanaka ao zany ry vero a. Vo 19 taona dia zany sady ny afitsony. Rehefa feno 19 taona angamba io dia asa izay ho ataony. Ho isan'ireo rain-dany amin'ny Jolay ko izany io. Aza marosoroso zany kosa ianao Rabaina. Mangina ho anareo mianaka. Tsy misy ilaiko miteny eo tsony. Mpianaka-dala tsisy ilana azy. Aleo anarana kely aloha Rabaina fa tsy hoe manajatena tsindrako. Raha tsy tonga teo angamba mama dia asa izay rajoan'ny vavaryota fa tonga dia teako rosolony vola fotsy ireo. Mangina ianao tafita Asiko mitsoro mama. Ohatrany tsy milamy zany le kaozy teo a. Fenao ve adala tafita? Raha nahatsapa an'izay fitiavan-dreny nomeko anao izay ianao dia mangina. Fitiavana tahaka ny fitiavan-dreny rehetra nomeko anao ary mihoatra mihitsy aza. Ekerana mama. Ary lasa ianao mamonjy ny efitranonao any. Aingana. Reny ty tanjanakao. Ianao ihany tetsikona olona eny amin'ny lalamby. Zakao ny ty tanjanakao. Inona maditra na endre. Zanako inona dia tsy nateraky ny kipoko aza. Neny foana ny anarana fiantsony aho. Noho ny tsy fanajanao azy dia miendanja ny fitiavana ianao. Zao ka lasa hoe Rabaina le anarana fibadabadany hoe dada. Tsy mila sitaka na mila valibabeny.
Ka iza koa moa ny zanaka anome valim-pabenanao eo e. Ny tokony hanome aza moa ny tsoahana. Asa mba manao ahoana izay renina mpitondrainao ny azo fijaliana izay. Ary ireo zanany kosa mba manao ahoana nefa? Mba mitafy, mianatra, ary mihinana ara-dalàna tahaka an'ireo zanak'olona ve izy izao? Ary ny reniny moramora ihany dy. Tena vaky le vera vao donako marina mafy. Fa inona mampikoropaka andry ao? Maman, vakio angety taratasy nampitondray ny proviseur aty e? Ny taratasy indray ty? Marina tsy fitakiana écolage. Sady miankina amin'ny fandoavana an'io ange ondro maman ny ahafahako miatrika fanadinana baccalauréat e. Efa milaza koa izy fa tsy hanome convocation raha tsy voaloha io. Dia aiza zany rehetra nahita volan-doavana an'ity? Inona ray ny hevitra e? Fa maninona raha miperatra mariazy maman sy ny anodadako no amidy ka? Peratra mariazy? Ahoery maman, mba aseho ato koa iny ratsan-tana maman misy an'izay peratra izay e? Efa tsy ohatsony ety a. Fa natao maman aiza tokoa e? Say fanamidy ve? Inareno lazay koa azy Andriamanitro. Ampio atolo mba hiampitony ny fonjanako tsy hitrotra. Zao tia rehefa nisaraka izay dia nokotany teny amin'ny ratsan-tanako miperatra mariazinay. Teo ireny tsisy asany ireny no fanambadianay voatsodranin'Andriamanitra. Mba tia tena koa izany lehilahy izany ry maman. Dia sa velona mendaka miperatra mariazinareo e? Mba takan'iza loatra re izany olona izany e? Ka solon'ny divorce tsy vita hono e. Izay no nakany miperatra mariazinay. Aleo aloha izany ho anika. Izay ahitana olana andoavana ny écolage indry io izao no tokony atao. Tsy maintsy manala fanadina indry. Izay ihany no fantatry neny. Dia aiza nefa ry maman ny ahitana volan-doavana andreo écolage ireo? Mikaroka tia. Rehefa tena mamaka hopo izany hoe fitiavan-janaka izany dia tsy maintsy manao izay ahitana andreny. Ho reny hitondra tokantrano indry atsioriana e. Dia andalo amin'izany koa. Eny mifantatra anie izany e. Fa ilay fomba hitadiava maman ilay vola mihitsy izao no tiako fantatra. Alolo tsy ambara amina fa indram-bola any amin'ny tambanjotra mpamatsy ny tantsaha. Inona nefa natao antoka? Mbola aoka ilay taratasy mpiaran'ny jivy iny. Ary adino izany mitondra an'iny tamin'ny fotoana saranay aleo rangaha fiaran'ny jiva natao antoka. Dia no atao fotokopia ampiarahana amin'ny taratasy findramam-bola. Nasaina fotsiny hoe anaovana raharam-barotra ny vola. Dia ahoana indray nefa ny hamerenako an'ilay vola. Ito foana ny hamerenana azy Zao prety ahoana ry maman? Aza miasa sainany amin'izany rehefa vita neny izany. Eny azy misaotra mialory maman. Hafa mihitsy ho aneny ty Ndana aloha ndry metsena dia efa tsy miverika riva ihany ndry dia mba mividy andreo laoka tsika mianakara riva. Reto manam-bola ihany anie maman izany Sy vola kely io. Dia ina daholo ary hono ny vidiana Loka ihany sa misy zavatra hafa? Za kosa mba omeny maman kely vidiana kredi Indry dia tena andevoziny io Facebook io mihitsy ka? Zay indray maman. Mba miala voly ry maman Eny mahafinaritra izany. Angalao 500 ary ny vola maman hividiana andrian'izany kredi izany. Merci maman. Maman ange ho atiako be. Ndana amin'izay mandeha ka? Nakay izany tsy hita nandalo-dalo tety intsony ilay tovovavy. Dia sanatria koa ve ka tsy vitan-dreny intsony ny fianarany tena jaminy.
Alohany anefa ny fotoana hifankahitana farany eto. Tsy maintsy mitady asa mora ahitana vola mantsy alary Davida. Vita naikitsony kosa aloha zany anao batilasy zany. Efa raikitra koa ngefa hiditra amina tambanjotra tsy olona matanjaka eto tanàna e. Lalana efa nosafidiany zany ka tsy maintsy izorana. Tsy tadiko tsony mahita mama miady rera fitadiavam-bola mpandehanana ny raharaha tokantranonay. Mangidy amiko kokoa nataon'ilay ray mpialangalana tidy. Anakarena reto no anaran'ny lary Davida Rapitsoa. Aleo andasana ihany fa so mandalo le tovavy mpanome teny fampahirezana io. Efa matory tsara raha bainina sy mama. Aleo tsy atsaiky moramora monjy ny asa. Oele ty enjera le tavoangina labera teo ambony latabatra. Anjeraka koa zao sako zao ka nde ho fatorako zao fa manako tabatoromaso monjy. Taito mama, ahoana ty saron-tava efa nanaovako ty? Reto basy sabatra efa vohomana entina nafika reto. Inona re no ataoko hoe? Davida? Mama? Fa ino ty sarotava anovanao? Ay taiko mama. Fa inona hoa ty ataonao ty? Saika mba andramako reto. Voavy novidiko ankeo ariva mantsy. Somary efa maizimaizina no tena tsena ka tsy hitako na tsara na mety amiko na tsy. Fa vidiana ataonao vinona sarotava ary tafita. Tsy ho lahangeny mila an'ireny. Ary ataonao inona koa iny basindrainao iny? Ary reto zavatra reto? Fa mama ve tsy nahary zavatra nigodogodona tany ivelany tany teo e? Saika hitsaika koa an'izay mety aladalany ivelany trano any reto basy sabatra reto. Eny nisy zavatra ianiko ninjera tokoa aloha teo e. Neveriko fa dia sakarange izy teo e. Raha izany dia aza matory fa aleo miambina ka. Besan'ny landray aloha mama tamin'ny endry tafita. Ary aleo asiana miverina matory izy mba hisy andehanana manao ny asa. Mandehana ianao ry mama matory fa aleo ambenako izay jiolahy mitady mety aladala eo fa eto aty koa aloha iny basindrainao iny aprimina. Tsy fisango tondry tafita. Ireo sabatra ireo ampiasaina. Tandray moa nefa ka manofo eo dia ny tenanao indray no siinao io. Oe le ty tena nalay mama le basy saika ho entiko anafika. Enina moa zany fa dia sabatra sisa zany no ampiasaiko. Tsy maninona e. Tafita mba renao ve le teniko teo e? Reko tsara ka. Ary mandehana amin'izay ianao matory fa mbola hiasa ny Rapitso e. Eny izay ary fa dia tafandrimandry ianao anaka. Tafandrimandry mama. Ary aleo andrasana ho tonga any amin'ny efitrano fatoriana aloha izy vao mandehla. Izay kosaka lazao somary mitsaitsaika ihany ilay selary Davida. Fendro volana
Hatrehana izay tonga eto fa afaka ho aiza moa. Nasa mpamokatra simanty izany no tafiana ny alina. Bobo be izao ny ato. Mila miaritra kely sy alarita vita. Izao tanàna izao indray aloha tena fiaimpiambony. Izany azy efa zadra raha daholo ireo solita miaraka aminay. Tonga dia hidirana degany ty fa tsy misy andrasana mangina izany. Aleo arehatra ny lampe de poche hanomezana toromarika an'ilay rono hoe mandrosoa amin'izay. Dia aloha misy mpiambina iray mitonatonana. Vity ty. Ekarako amin'izay ty lavarangana ty. Oely ty. Verina ny sirenina mahitra ny mpiambina. Rehetra daholo koa ny jiro mena rehetra dia ndala tsara. Zay voatratra alarita vita. Aleo atrehana rehefa lalana ny zavadiny ty e. Na izany aza tsy maintsy mahafaty mpiambina maromaro eto ay. Iako misy anankiray mivoaka avy amin'ny varavarana. Ary tiana manontaniany ty orinasa ty. Aiza ny efitrano misy ny vola rehetra. Aingana. Ary meo ty ny lakile amoako azy. Merci. Melohan'ny akako ny bob dia taperiko ny ainy lalo. So mantsy miantso ny mpitandro ny filaminana eo. Tinao lesy ny varavarapasana. Vity ty. Ary aleo voaina amin'izay ny efitrano misy ny boby. Matevy misy izany a. Ary aloha tsoka amin'izay. Oay le ty. Ary misy mpiambina iray manenjika ty. Tsy azo avelively tonga dia eto amin'ity fefity any trambisina. Manarae. Tena vony tongotra. Aza vatorana. Oka. Fanakaiza ary maman? Zaho nefa mba efa te hilazan'ny fahafahako fanadinana. Sady avec mention très bien mihitsy. Asa zay izay afalian'ny maman sa nandre an'izany. Lesquels après quel moment on diffuse un j'aime sans commentaire sans publication Facebook engel maman ka nazo mention très bien tany amin'ny bac. Aiza ary maman? Ohatra e. Ary taratasina ary ty ambony fandriny ty. Aleo hoe vakiana. Ary soratra maika ange izany.
io napetrako eo amboniny latabatra io ny vatsoanao mandritra ny olana andraso ampitony nanaka ny valim-panantinana. Rehefa tafaverina avy aty ampanefena sazy aty aponjy mamoan dia miaro mipaly amindry. Jésus, maman, fa inona ny antony? Maninona tsy nazavaina tao anatin'ny taratasy ny antony? Jésus, maman. Eny miandry an'izay fiverenanao avy any am-ponja. Manaikitra koa zany moko zany tsy mety ahitatory marina ary hoe nakadresaka amin'ilay ramatoa ao ambadika eo dia koa fantatra ny antony nahavoatazona azy aty. Madama ortovolahy aza manakadresaka aty amiko ianao fa tsy azo atonga izy zao e sao dia tezitra eo mpiamina ka ampitombo ny sazoka. Tsy misy adyzany kosa e manana fahafana iresaka ne ny olona voafonja rehetra ato e sady efa tapomandro daholo ange ny mpiambina e mpiambina fonja-be torimaso ireo. Ay ve amoka manahy fotsiny ako. Olona be resaka mantsika tsy mety amiko mihitsy tsy mahita olona iresahany. Mba afaka ianao zany ka. Ay ve ka tsy mifidin'izany fonja e rehefa maditra na manao ny tsy marina dia ateliny avokoa. Nalahelo ary nahitanao reny mpianakaviana niditra taty manandreny ka izany indrindra no antony nampangoraka ny foko. Tsy mifidin'izany izy araka voalazanao teo tokoa aloha tovolahy. Mety hoe noho ny tsy fahamarinana koa ny idirany aty fa ny fahamarinana mihitsy aza. Ny eto amintsika nge tsy titsony ny marina sy ny tsy marina manjaka loatra ny tsolotra sy ny kolikoly fa hoana mihaino anao ae fanontaniana manitikitika amin'izay ty inona loatra hoe ny antony mahatonga anao hidy aty am-ponja ty ohatran'izao. Fitiavan-janaka re. Ny fitiavan-janaka tsy tokony hiditra aty am-ponja zany. Idirana am-ponja re anaka rehefa anaonao foana. Nanao tao foana tamin'ny fitiavan-janaka zany no antony hidiranao ty. Zany tokoa gaga ngamba ianao raha tantaraiko amin'ny apahany amin'ireo tantaram-piainako. Mino koa nefa fa tsy hanymetsiny ianao satria fitiavan-janaka no nanaovako izany. Eo koa mifaneren'ny tsy fananana ka miteraka anao foany. Tsy fananana tokoa aloha mazaka manefaka fa ny fitiavan-janaka kosa tsy miandreraka fa fandavatena.
Eny ianao iara fa mba asaiko ianao anaraka ny ampahantantarako manajanaka mianatra dia za rery no miantoka ny fianarana sahirana arabola nefa ka mila tsiarako mitsy saram-pianarana tonga ny taratasy fitakinany collage avy any ampianarana dia namafisiny talehan'ny sekoly koa fa tsy omenako convocation afana miatrika fanadinana ny zanako raha tsy voalo io collage io mba tiako anatrika fanadinana ohatran'ny zanak'olona rehetra reny zanako dia voatery any tady vola dia inona zany nataonao sambola tamina fikambanana mpamatsy vola ho any tantsaha izany nefa mila antoka izay vao mahazo mbola hitako mipirana tao anefa ny taratasy mpiarany dadany dia iny nataoko photocopie ary nampiarahako tamin'ny taratasy fangatahana vola nahazo vola aloha tonga raha fitadiavana ny fiara natao antoka dia izao ny afarany le fiara nataoko antoka tsy eo aminay fa ny mitatany any efa nisaraka 17 taona mantsy izay dia inona no antony tsarahanareo hatreo kosa angamba aloha aleo hatreo ihany nilazaiko aminao tsy azoko ifampizarana aminao afa tokoa ny reny fa nenina lainy zanany dia vonona foana izy hitady ny vahaolana malinany zany na amoizany ny ainy aza na hidirany amin'ny kizo aizan'izany moa ny didraisin'ireo ray mpianakaviana tena mbola tovolahy matanjaka tokoa raha fandrenisako an'izany feonao zany eny satria moa mba efa mba nizarako ny tantarana tonga ao aty aponjy ianao dia mba hiankaviko koa mba hitantara ny antony tonga anao aty raha atao indray mijery ireo lalan-davitra nalehako dia azo fitinina amin'ny teny tokana ny azo fijaliana ny lanjainyneny no revitozana anao sika hifatratra aty aponja fa dia mavesatra tonina loatra naka zany azo fijaliana no zakaingeninao zany mavesatra anao no fitiavatena n'ilay ray mpianangalana ity dia miady rery izy ary mizaka ny jerany ny aina amin'ny fitadiavam-bola ampandehanana ny raha tokantranonay tsy tantoko mijery azy za raha teo koa efa najanony tamin'ny fianarana no tsy fafahany mandoniako alazoka voatery any tady asa fa irony manao batolazy rony no nataoko tamin'izany fa firy taona moa ianao raha tsy mandiso 17 taona amin'ity volana jontia mitovy fotoana miprety zanako vavy zany 17 taona katroka amin'ity volana ity koa izy eny to izy ny fitantaranao nanao batolazy no asako ahy kely dia kely nefa ny vola mba netiko noty satria zara raha mahita 7,000 ariary isanandro dia nanitakevitra nanitakevitra aza tapahanao aloha ahy nanitakevitra ahy ka niditra tamin'ireny fikambanany jiolana nafika orinasa sy tranombarotra ireny dray samy ditranao ditra tokoa ve sa tereny tsy fanana loatra anao aza manome tsy ny avy hatrany ianao fa eny hoe aloha ny tantarako dia fakafaka ho tsara voatifitra ny tongotra vy dia tratra dia izao aty aponjy izao manalasa azy mahagaga tokoa izany rainao izany anaka fa dia tena raha hiteraka anao tokoa ve aloha le izy izay tantara tany aloha tany aloha no tsy fantatra fa ny volazan-teniko dia zanak'izy roa ianao izany ray mpianangarana dity fa ny an'ilay zanako kosa mpitsoaka didy mihitsy raha mbola ao tokantrano indray dia afaka maneho fitiavana amin'ny zanany tsy voavidim-bola matsy ny fitiavana avy amin'ny ray aman-dreny saingy mea kosa ndraikitry maneho fitiavana amiko izany ozona ny tsodrano meny ahy tena mahery ozona izy fa ona kosa minazanana izany ka satria mino aho fa ny ozona nataony tamiko no mahatonga ho tsy volana dray kosa miandray no zanako namadito ohatriny aza tsy hozoniko izany ka ny ozona nataony ray aman-dreny eny mahatonga amin'ny fiainany zanaka tsy ho zarizary rovina sika vao afaka ato dia hitan'ilay reny miteraka aza asa izay ny fitebitebiny amin'izao mahaty aponja zao nazako aza ny anaka mba tia hitany zanako tebiteby ery izy izay hoe nanahony izay ny iny ohatran'ny inona reny hafaliako raha miona amin'izay reniko izay dia mataky nina koa reny hafaliako raha miona amin'izay zanako izay fa andrena mitovy tokoa ny itsika mino aho fa mbola ho tanteraka izany hatreo aloha ny ainy fa an'Andriamanitra ny mandahatra ny ampitso
Izany tokoa izy tokoa mahalala ny avoky ny ampisiny. Njarantsika dia manantena ihany. Andao atory efa manomboka miraikitra koa izany masoko izany. Zaho koa izany anaka efa tena mavesatra ireny masoko tafandrimandry. Ianao koa toraka izany. Vero fa inona foana ara ny etsoanao ahy efa hoe makianaritra ny sakafo ny tafita ny amponja fa aleo amin'ny manaraka izany vonjena matiny anoanana ny zanako rainy adalany ny azika zaza maditiny koako mbola naterana sakafo ihany. Aleo fatiny ny anoanana any. Andray kosa ary njifo ty vavanao olombelona nofamandra mitovy aminao ange iny zanako iny na dia tsy naloky ny kipoko asa fa tadidionao zay noho izany dia karakaraiko na inona ditrana. Dia vita tokoa ianao anaty ny sakafo ny sanandroko. Ianao ihany koa moa tehitsipona azy teny amin'ny lalam-biko. Njifa zanatsika hitambarana ange iny nahoana no avelanao hitondra fahoriana rery amin'ny ditrany zanako izy raha ohatra ka endry sy azo anariny. Zanako kosa izy raha maditra. Andray tsy mitaiza zaza maditra njive. Ary ny antony nanekeko azo hoentinao ka ho tezainao dia ny anasoa fa tsy ny kika. Mazava be angamba izay tekst izay raha Vero ary mandehana tero ny sakafo so maty ny anoananao liry. Parofiana loatra ry ianao ry Njiva vao mba hanana fondreny. Mampime ahy ianao ry Vero. Lehilavy dia hanana fondreny. Fondray hoe ray laza. Niniko lazaina mihitsy hoe fondreny satria tiako mba hanana fondreny ianao amin'izay mba ho tsapanao hoe izany tena fitiavan-dreny izany. Ngana vonjeny dia lehanao maneligely olona maka lasesita fotsiny. Midanadana be izany varavaran'ny Prity izany. Marina tsy variana manao Facebook eo ndraiky alakely iny. Aleo tonga dia hiditra ka. Maman Prity Maman Andray misaly angezazo maman tato misaly hatramin'izay iray volana natany amponjanao izay ndry tsapako mihitsy banginy eny. Efa tonga neny dia tonga nentsina mibanga tamin'ny fitiavako nandritra izay tsy nateto azy vitako ihany ny sazy iray volana tany amponjy ka mba ho afaliana amin'izay anaka ny soritra eny amin'ny tavandria. Sorana n'Andriamanitra ary maman tena nalahelo be ange ka izay no nampitomankely ateo tiako tena tiako ange maman ary tsy misy soloko mihitsy ianao raha mbola hita tany. Tena tiako tokoa neny zanako dia izay ny antony nanefako ny sazy tany amponja. Ndry misaotra maman na dia tsy fantatro loatra sa izay antony nahatonga ny maman tany. Etsy aloha fiaingo izany maman ako tiako indrindra izany. Misaotra anaka. Misaotra ny maman dia mba tantarao amin'izay moa ny antony nahatonga ny maman tany amponja ny ary vao tantaraiko anao Zany feza maman dia raha tsy voalohan'ny maman izany dia ny saram-pianarako maromaro reny dia tsy nahazo mention très bien tamin'ny bac. Ahoana tsara hoe anaka? Mention très bien? Oui, mention très bien. Zany afaliko marina. Andray etsofihiniko ny zanako. Maman izay anaka. Mbola tianao ve raha mba tohizako hatrany amin'ny université ny fianarako? Nahoana mo anaka tsy ho tiako raha mba ny faniriako azane dia mba alefa mianatra any ampitan-dranomasina any ianao raha misy vola.
Laharely sy zany no tavela ty-aponja ary tavita. Ilay raha mahatonga ampiresaka amin'ny laty efa nahefany saziny ka nivoaka. Tady lalany voana tato-koa fa tsy anaiky an'izany voafonja mandra-pahafaty zany kisaloha. Dia ny tiany fotoana nararotako ny voaka ato. Efa matorodolo ny mpiambina ka hitako ny hevitra. Tsy amin'ity varavarana iray misy voaka itsy mivoahako. Tsy misy andraso fa lasa zao. Abelo menao ry fonja fea. Fonjao a! Veka ho fatany zanako hoe sia aiza re dokotera no ahitako olona nome ramba hanavotana ny ainy a. Raha mitovy raha tamiko mantsily teny ahy ihany nomeko azy. Saingy indrisy fa tsy mitovy. Ny anjiva no mitovy aminy fa tsy omenina dia efa niresen'ny dokotera lahatra azy izy. Andriamanitro, ampio fa miady amin'ny fahafatesana ny tafita zanako. Mbola misy olona tsara sitrapovy ihany afaka manome raha hanavotana ny ain'ny mpiarabelona aminy. Raha misy an'ny ray tsy to dia lazao ahy. Ay, le raha matoa ny varotra peratra mariazy tamiko indray andro ry. Aiza nefa no ahitako azy? Efa 17 taona lasa mantsy izay. Na ny endriny aza ve ho tadidiko tsony? Aleo fa ho karoako izay misy azy fa vonjy ainy ty ary tsy maintsy ho hitako izy. Madame Vero ilindre ho an'ny haiko raha zana nome raha navotana an'izany ainjanakao zany. Andao moa e. Efa hita am-baravaran'ny hopitaly ingetsika. Eo mba vahoana amin'ny fahafatesana nge ny zanako raha matofanja. Zaza tsy foiko iny. Tiako tahaka ny fitiavanao ny zanakao. Avoto re izy. Andriamanitro, matahotra hiditra ny hopitaly. Marina tsy mifandrivotra ny tongotro. Misy tantara betsaka mitambe matotsaiko. 17 taona lasa izay. Ifetra zanako nariko teny amin'ny lalam-by. Nahoana tokoa moa? Ka nahoana tokoa moa no anarin'ny zanako anefa nanome raha navotana ny enjanak'olona. Sandraiaka metsiny ihany ny zanako nariko. Madame Vanja, fa maninona ianao e? Mandrosoa moa e? Andao, avoto any ainjanako. Matahotra re ahy e. Matahotra ny aiko a. Reny ahy dia reny ianao. Tia zanaka ianao dia tia zanaka. Mo fantatrao fa misy fahoriana mangidy indrindra eto tany toy ny fahafatesan'ny menaky ny aina. Mampalahelo aty izy. Eny tsisy arena toy ny menaky ny aina tokoa eto tany. Ina moa zany ny sakana tsy hamezako ramba aminjena ny zanany. Ataoko izany fanavotana ny mpiarabelona amiko. Marina tokoa zany madama. Eny vonina hanome raha izay raha ilaina mba hanavotana ny enjanakao. Fanja, reny tokoa ianao ary reny mahatsapa an'izany atao hoe fitiavan-janaka izany. Misaotra rea, tena misaotra. Matoki ianao fa hosoa marobe no avaliko anao rehefa avitra soma tsara ny ainjanako. Tsy misy sorana re zany. Iza moa tokony hifanampy raha tsy sika samy reny. Tena tiako izany toetsainao izany.
reny toanao no reny fitaratry ny reny rehetra, ary ny tiako aza dia akatahaka ny toe-tsainao ireo raim-pianakaviana rehetra. Ary andao androso fa efa sasa miandry ange ilay dokotera anao an'ilay famondrana rà. Tena mba mivavaha moa ahy, tena matahotra be mihitsy mivavaka ho anao ahy. Tsaroa fa Andriamanitra tsy manary ny olona manao soa ety an-tany ary mandehana amin'izay. Mahasary kely ny haiko izany. Eny fa nahoana moa ry papa no ampitondrainao mafy reny mama? Valio valio zao valio ary mbola mihainao ary ianao ry papa. Jesosy okonay io, misotra anao afa velona soma tsara n'izany. Madame Vero tena nahavitra hain'olona velona soma tsara tafita zanakao. Tena ianao ny sorako ry Fanja. Raha tsy nomenao raha izy tsy ho velona ohatr'izao. Sambatra mba mandrefaka sitrana avy amina reny mitovy amiko. Sambatra koa fa nahavitana ny fitiavan-dreny tamin'ny zanaka ny reny hafa. Tsy mila tambony madama. Mba takiako aminao dia mba anao toy izao ataoko aminao izao amin'ny hafa koa ianao mety misy olona miady amin'ny fampatesana koa ka mila raha ampiarabelona. Sofianatra tokoa izao ataonao izao madama Fanja. Engane mba ho maro ireo olona tsara sitrapo hanome raha mahimaimpona ho an'ireo olona mila raha amin'ireny toeram-pitsaboniny ireny. Fa ohatra ny mbola tsy misahatra ihany ianao amin'ny delirany tafity. Tena efa atsasakadiny izay. Sao dia tokony mba hatsoina ihany ny dokotera. Tena tsy laitra menao ilay delirany ka. Efa ho atsasakadiny tokoa izay. Aleo marina aloha iantso dokotera. Ilozako vetivety ianao sambatra ianao. Tena sambatra fa velona soma tsara menaky ny aina. Ary ny azy nariako teny amin'ny lalam-by. Tsy tehitrehitra izany aka. Marary ny aiko izany. Tia kosa ny Madame Vero fa miverina sahady ka. Ahoana hono dokotera? Tsy mitsahatra hono io raha tsy mahita andrainy izy. Ny tsy nentina atao andrainy mantsy no averimberina. Mila tsoina ho tonga eto ny rainy. Karaha izany ndana retso ny rainy. Iny ve tiakaty amin'ny hopitaly izany. Tahaka ninona moa fa kahalany eny ny tafita. Tany ponja azy izy tsy nitsidika azy na dia indray maraina ary. Andana moa re mba resio lahatra ihany. Eto amin'ny fotony ny fandresen-dahatra azy. Mba handramy ihany fa ho hitanao io vokany. Eny ary ho ataoko tokoa satria fantatro ianao fa tsy hanoro lalan-diso aho. Ilozako indray ary aloha ianao mahita ny rariny. Ary aiza ihany ary ianao Madame Vero mbola tsy tafaverina. Tafita ato tia mitelira mafy. Angamba dia tena tsy nito aty amin'ny hopitaly mihitsy angamba ilay datany ka. Ahoatra niza zao ray mpialangalana dity zao. Aiza ilay ry mitely izany Njifa? Fanja. Fa ahoany? Fa ahoana? Aleo andeha aloha Madame Vero Fa hoaiza ianao olona nahavita soa ange ianao Mitsanoana aloha dia aza vao zao zava-mitrango izao Tsy nahapoiziko. Fanja ilay reny zanako fahiny. 17 taona lasy izay. Njifa, fa ianao ve ny ray ny zanako Vero Fa fantatrao anga izy io Ory Njifa, fa toa tsy mateny ianao Fanja, fa fantatrao ve ho ahy izy? Ray ny zanako ve moa tsy ho fantatro
rainjanakao? Eny e, izy no renjanako fahinotry vero tena tsy naposika. Ianao zany le ray mpitsoaka didy, ary ianao ry fanja le reny losany fa nisarahany rehefa niteraka kambana menada. Dia peratra mariazinareo zany le namidinao tamiko? Ie, ny peratra namidiko taminao iny ny peratra mariazina Sinjiva. le peratra naseho anany ray andro iny ve zany ry vero? Eny dia inona loatra reny nantona marotanao azy ry fanja e? Dia sahanao ve ny varotra ny peratra mariazy tsika? aleo zany anazava azy aminy ry fanja. Mangina fotsiny ianao. Sao noho izy Rinjiva, narary mafy ny zanakareo tamin'io, tsy nanambola hitondrana azy any amin'ny dokotera ny reniny. Ray mpitsoaka didy ianao e, tsy mahalala ny hiry firetiny reny. Taizainao tamin'izany? Eny e, ekeko fa ray mpitsoaka didy tokoa. Aiza nefa ny zanatsika ry fanja no nataonao? Aiza le kambana menada? Njiva, mamelany eloko. Fa nanao ratsy anga ianao no mangataka famelan-keloka ry fanja. Mitsiny avy ianao. Angao ahy ianao nanao ratsy no mangataka famelan-keloka. Meloka tokoa, ary tsy fidinoary Njiva. Rety isany hoany fa ivetra natsipiko teny amin'ny lalam-by any Moramanga. Natsipy teny amin'ny lalam-by azo ny Moramanga? Eny e, natsipiko teny tokoa fetra zanatsika ry Njiva. Izay ry vero ny marina, satria tsy vitako mitaiza zazanakorobe izao tsy ampindray. Mamelany eloko ry Njiva. Mazava, reny tsy vaniny ianao, tsy manana fomba tempo. Eny misaotra an'Andriamanitra fa mbola misy ihany ireo olona mahalala tanana ka nanavitra ny zazary. Safao tsara hoe vehivavy tsy vanina tokoa ianao ry fanja. Ny zanako ifetra aza manafa mbola velona izy. Mbola velona? Atipazo ire amin'ny fandrinany marary ny masonao dia mpanjino tovolahy marary io. Tafita ve? Eny tafita tokoa. Io le zaza narianao teny amin'ny lalam-by azon'ny Moramanga ry fanja. Nitsipony Sinjiva izy ary mikarakaraiko satria izay no adidiko amin'ny mareny ahy. Nomeko anarana hoe tafita izy satria niziko mba ho tafita eo amin'ny fiainana saingy indrisy fa naneso azy zany anarana nataoko zany. Maman ve io? Maman? Izany tena reniko aminareo? Madame Fanja sa maman Vero? Aty ve nenina izay? Prety, le zanako ve io? Maninona hoe rangaty? Ianao aza tsy fantatro akory kisandoka ho zanako? Prety, ile tovavy mpanome teny fampaherezana. Ay, tafita le tovolahy mpanao batilazy. Fa mifankafantatra anga nareo da? Mianada? Mariny zany voalaza amin'ny fanjarenareo zany. Mianada tokoa moa anao sy tafita ry Prety. Izy mifetra anadahanao saingy natao hoe tafita rehefa nitsipona izy very teny amin'ny lalam-by. Ay ve nabaviko le tovavy mpampahery ahy iny? Dia anadahako koa ve zany le tovolahy mpanenjika isaky ny andeha hianatra? Fa nahoana kosa ny tsy nampahafantariny maman ahy fa misy anadahako nariana teny amin'ny lalam-by kosa e. Matahotra tsy ho tendritsony ny Prety e. Prety zany kina atao hoe fitiavan-dreny mbola tsy fantatry ndry. Izy no nanome rana navotana ny ainy tafita na fetra nadahandry. Zany very maman? Misaotra ry neny raha tsy ny raha avy aminao tsy ho velona ohatr' izao. Nanariny neny teny amin'ny lalam-by azo any Moramanga aza dia navotany any tamin'ny fanomezan-draha. Tsy miova ny fitiavako anao ry neny reniko ianao. Ilay mitondra 7 volana ankibo, ilay misotro ny rano titiana, ilay vola damosina ny baby. Vao makiadradradradraiko reny izao tontolo izao fa reharehanay neny. Za koa toraka izany ry maman. Ho lalipaka kapoaka ny fitiavako anao. Dia dradradradraiko reny izao tontolo izao koa fa reharehako maman. Izy mianada dia fetra sy Prety.
misaotra anareo roa rehary vero mivady a. Izay mivady indray ve? Vadinao angeny tsy fa vatsy vadiko e. Iny peratra mariazy iny no provo. Tsy vadiko izany izy fa nitsoaka didy fotsiny nalehany tany amiko. Io ry izy menada. Io ilay rainareo mpitsoaka didy. Tia kosa ny peratra mariazy na ory fanja fa averiko aminao. Menatra anareo menada. Za le ray mpitsoaka didy iletina hatsapa ny hirifirinentiny renim-pianakaviana kehitriny tokoa voatsapako izany hoe fitiavan-dreny izany ho dradradradraiko eran'izao tontolo izao ihany koa fa reharehako mivadiko ilay reny berim-po. Raha bainina sy ny sira tsy lanin'ny behivaviny. Fa iny izany ry tafita. Ngany izy an'izany. Hoe fetra mantsy e. Okizay ry izy menada. Reharehanay ny Reharehanay neny. Nosoratany Ivety sy ny Voary. Ary Liva, Lila Mamilalaina, Ponina ary Oloravaka no anome aina ny tantara. nandray feo Dezy nanatotosy miary fy. Reharehanay ny Reharehanay neny.